Ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny talata 5 aprily 2020 amin'ny 8 maraina hatramin'ny alarobia 9 aprily 2020 amin'ny 9 maraina. Ho amin'ny morontsiraka Atsinanana, Cap d'Ambre hatrany Capesta, andrahoana amin'ny tsitokotoko. Ho avy atsimo na atsimo Atsinanana andrivotra ka ho sivy hatramin'ny 9 km isan'ora. Anonjabe ny ranomasina, hahavon'ny onja 1,4 hatramin'ny 1,7 metatra. Capesta hatrany Mahanoro, andrahoana vitsy. Ho avy atsimo amin'ny ankapobeny andrivotra ka ho sivy hatramin'ny 9 km isan'ora. Ahatratra 20 km isan'ora indraindray. Anonjabe ny ranomasina, hahavon'ny onja manodidina 1,9 metatra. Mahanoro hatrany Tolagnaro, anorana tandrifin-drahona malefaka any amin'ny tapany atsimo, andrahoana amin'ny tsitokotoko any Ankafa. Ho avy atsimo na atsimo Atsinanana andrivotra ka ho sivy hatramin'ny 9 km isan'ora. Diodina ho avy avaratra Atsinanana ny atsimon'ny Farafangana ka ho 9 km isan'ora. Anonjabe ny ranomasina, hahavon'ny onja manodidina 2 metatra. Tolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie, Ibalika ny masoandro. Ho avy Atsinanana somary avaratra Atsinanana andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonjabe ny ranomasina, hahavon'ny onja manodidina 2 metatra. Ho amin'ny morontsiraka andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, Ibalika ny masoandro. Ho avy Atsinanana na atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora. Ahatratra 17 km isan'ora ny amin'ny tapany atsimo. Adiny mpanonja na anonjabe ny ranomasina, hahavon'ny onja 1 hatramin'ny 2 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, andrahoana amin'ny tsitokotoko na Ibalika ny masoandro. Ho avy atsimo ny fitsokon-drivotra ka ho sivy hatramin'ny 9 km isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina, hahavon'ny onja latsaky ny 2 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava, andrahoana amin'ny tsitokotoko na Ibalika ny masoandro. Iovaova ny fitsokon-drivotra ka ho sivy hatramin'ny 9 km isan'ora. Hoton'ny ranomasina, hahavon'ny onja latsaky ny 8,10 metatra. Analalava hatrany Cap d'Ambre, andrahoana vitsy na Ibalika ny masoandro. Iovaova ny fitsokon-drivotra ka ho sivy hatramin'ny 9 km isan'ora. Hoton'ny ranomasina, hahavon'ny onja latsaky ny 8,10 metatra.